raha tany a desambatra akehitriny a nijaly no ny adalako ndiverina ny am'raiko aho ka iteny aminy mana hoe ray ô efa nanota teo anatrenao aho ka tsy mendrika atao zanakao fa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrenao aho nodiny sainy nihetsi-po izy nanapakevitra izy ihany te niverina tany amin'ny rainy tsy niandro ny rainy niantso azy sy nanampitamby azy izy ry zanako tiako ianao avia ty amin'ny tata inona ary ty ataonao ty ny rainy nijanona tao an-trano fa le zanaka no nandray ny fanapakevitra sitrapony verina tany amin'ny rainy voatazany rainy izy dia nanantona azy ny rainy dia ny famiany izy mianaka zao zavatra nataony rainy taminy mila misasa ianao a ity ny akanjo vaovao vonona ny matavy ity ny sakafo tsara mivany olana ara-pitafiny mivany olana ara-tsakafo ity ny peratra mazanako anao tomboka se ny fandovana nalaina ny moziky dia nitendrena ary velona ny opy le alahelo ny solo aravony raha mibebaka ianao hiala ny fantranao Andriamanitra manandratra ny mahantra miala amin'ny vovoky ny tany mba ahafahany miara mitoetra amin'ny mpanapaka ka na kely aza ny fiandohanao ho lehibe ny fiafaranao ny vidiny malahelo amin'izao fiainana izao izy mba hanakarena amin'ny finoana Jesosy tonga anafaka anao amin'ny fantranao nitondra ny osina zay niatra teo amin'ny fiainany mpanota teo amin'ny tao ambony azy fijaliana izy fa osina amondry atsika izy mpanakarena nanetry tena nanaiky nitondra fahoriana fitanjahana teo amin'ny azy fijaliana mba ampanakarena atsika amin'ny fantrany ny arena voalohany indrindra omeny anao dia fahasalamana afeny raha vao mibebaka ianao dia ambarako aminao marina dia marina tokoa fa ny aretinao dia hositrana tsy misy atao-kanto ny fanasitranan'Andriamanitra dia fanomezana ao aorianany fipepana fandraisana famelan-keloka hoy ny teny mpanao salamo misaorany Jehovah ary fanahiko zay mamela ny heloka rehetra manasitrana ny aretinao rehetra famelan-keloka aloha no voaloham-pitahina ary aveo ny fanasitranana anao amen iza mono moramora kokoa no miteny hoe voavela ny helokao sany miteny hoe mitsangana mba atao mifandrinao ka mandiana ny valiny ny miteny hoe voavela ny helokao dia sarosarotra kokoa fa mora ny miteny hoe mitsangana mba atao mifandrinao ka mandiana ho an'izay voavela heloka ny fanahy masina dia andray ny tanany malemy ka anangana azy tsy misy atakandro tsisy asana fanaovana mazito zay mamaika an'Andriamanitra dia ny amonjy ny fananao aloha ny hafananao aminy ny raisanao aminy ny diovanao hiala amin'ny vovoky ny lotony fahotana ry zanaky Ziony mitsangana vao mifatorana amin'ny tendanao miala amin'ny vovoka diovy ny tenanao amboaro ny lalan'i Jehovah taovy mahitsy ny lalakaleny momba izy mpanota mibebaka va amin'ireo zay manantena fagagana momba mibebaka va ny jamba teo sitra momba mibebaka va ireo boka izay manana areti-kozitra
momba mibebaka va ireo ty maniry ananjanaka satria misy marary eo amin'ny fitaovam-pananany. Momba vonina ibebaka va ireo manana aretina zay efa sitrapanafoty. Raha mibebaka sy torotoro fo ianao, manasitrana ny torotoro fo izy. Mameno ferme regny. Halleluja. Mitondra fifoazana ny fibebahana. No freta hitany fa andray ny batisany fanahy masina zay mibebaka. Zava-dehibe ariavako ny fibebahana. Misy tombontsoa men'Andriamanitra zay mibebaka. Fanafany Jesosy, ny famonjeny, ny fanasitranany, ny fitahiny, ny firaisana aminy, ny famanginy, fifoazam-panahy, valim-bavaka. Menanao rehefa mibebaka ianao. Miaino fivavaka zay mibebaka Andriamanitra. Misy olona roa lahy niakatra tao amin'ny tempoly, ny anankiray fariseo, ny anankiray mpamorety. Le fariseo teniteny manao hoe misaotra anao Andriamanitra fa izaho dia tsy mba tahaka ny olona sasany, izaho dia tsy mba olona tsy marina, mandony fafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho, tsy mba mijangajangana tahaka an'io mpamoretra io. Mifatianina andreo isan-kerinandro aho, mahay mivavaka tokoa izy, saingy mpanamary-tena, mahay mivavaka tokoa izy, saingy mpivavaka tsy matsiaro tena misy fahotana, mahay mivavaka tokoa izy sy ny sehoseho ary ny tsara ny sasany sy namingavinga ny sasany. Hoy Jesosy, zany lehilahy izany dia tsy mbanao amarinina satria efa nanamarina ny tenany. Fa ilay mpamoretra kosa tonga teo amin'ilay tempoly dia tsy nentiny andrandra ny lanitra akory, ny tetratraka nanao hoe mamindra fo amiko mpanot'Andriamanitra. Zany lehilahy izany rehefa niala tany an-tranony dia efa nao-marinina sady. Fa ny anankiray kosa nanandra tena ka nahety. Mibeba mifona mifotana. Halleluja. Ahoana ny atao hoe mibebaka? Ahoana ny tena atao hoe fibebahana? Zava-dehibe ny mibebaka ary tokony fantatra ny famaritana azy. Ny fibebahana dia lazaina amin'ny teny maro. Fitodihana amin'Andriamanitra. Fa itsy andanin'izany miambo ny ota rehetra na ny zavatra tsy rehetra. Raha nandeha nakatỳ ianao dia mitodika makatỳ. Miala ao amin'ny maizina makao amin'ny mazava. Miala amin'ny sampy manompo an'Andriamanitra. Fiverenana amin'Andriamanitra izany fa fialana amin'ny sampy. Fiantsonana anaran'ny tompo amin'ny fo marina. Fitadiavana ny tavany amin'ny famasina. Fivavahana, fiekena, fitsorana, fivavahana, fifonana, fivavahana, fanoloran-tena, fanapotena ny zavatra nalaina tany amin'ny ota. Potena ny zavatra azo avy any amin'ny deolona. Alaiko ny paquet tsigara dia ariko io misy tavoahangy nosky vakiko. Alaiko ny moara torako. Alaiko ny skity ariko. Fanonerana apodiko zay nangalariko. Tadiaviko zay nomeko alahelo dia hifona aminy aho. Hitadiaviko zay nindramako vola ela dia ho averiko ny vola someko azy ny arakevy ny tokony ho azy. Tsy miery amin'izay olona ny indramanao vola. Ny trosa tsy averina dia tahaka ny alatra.
mianatra dia midika fakana zavatra tsy antena iloha ny didin'Andriamanitra izay manao izany. Ilay zanaka nani dia niova saina, niova fihetsem-po, dia niainga niala tany amin'ny tany nota niverina tany amin'ny ray, namitra mpihavanana tamin'ny resaka ny fanaovana. Ilay vehivavy mpanota ao ambokiny Luka 7:7-9:30 dia nanantona an Jesosy ka nikoka teo amin'ny tongony ka nitomany noho ny fikenany fahotana ary nahakotra ny tongotra Jesosy ny ranomasina. Tena nalahelo ny tenany izy, ny adalako ny falitoko ny fampiteny ny fiainako sy izay nataoko nanapotika fiainana hafa. Zaho le adalabe indrindra, naninona ary any nanao an'izany? Mikapokapoka ny tenany, matsiaro tena mandeha vilevy mihitsy ny fiainany. Nanenenako afoko ny zavatra natao. Indrisy olo-manitra, naninona ary any nanao adalana? Zany nahatonga retim-po tamin'ny dada, maty dadanay no nidritraka. Zany nahatonga retim-po tamin'ny ny adalako tsy nahazoako diplôma. Adala aho, lozako ry fahotako, potika ny fiainako noho ny ota, manenina aho noho ny ratsy vitako. Miaiky, mitrotry, mitomany, lay vehivavy mpanota, zay lehilahy rehetra zay niaraka taminy dia nanolora ny tenany avokoa. Nandoto tena tamin'ny fahavetavetana, natsiaro tena mpanota dia nifona ary nitomany. Nakotra ny tongotra Jesosy tamin'ny ranomasina ary ny volony lavabe no nataony lamba namafana ny tongotra Jesosy. Jesosy ny teny voavela ny eliny be, finonono nahavotsy ianao. Zakaiosy lehilahy mpamoretra mpanota, raha nandalo teo amin'ny lalambe ny Jeriko Jesosy dia nitady ahita zay Jesosy izy, niazakazaka izy hitady ahita zay Jesosy. Olona maro nanaraka an Jesosy, tsy afaka nefa noho ny abetsahany ny vahoaka izy foy kely raha teo. Inanevitro sa te ahita an Jesosy hoy izy, te ahita an Jesosy aho. Izy ny mpamonjy aho, izy ny mpamonjy mpanota toa, fanantenana ho azy. Mila mahita azy ampy azy, tiako le hita azy. Jesosy ny tiako hita, satria te atsapa ny heriny aho, te hovavonjy aho, manenjika ny heriteritro noho ny ratsy vitako. Inona ataoko? Misy aviavy ry, azoko eniny io, ezakazaka ny lehilahy lehibe ny mpamoretra, tsy henatra takany ankizy lahy kely nianika an'le aviavy. Teo ambony aviavy izy, andalo teo Jesosy, hitany Zakaiosy. Tamin'ny olona marobe tsisy nanaovan'i Jesosy nininy, manara-teny rano fotsiny fa tsy matsiaro tena mibebaka, manatika fivina fotsiny fa tsy matsiaro tena mibebaka. Tsy nisy zavatra azony avy amin'i Jesosy. Fa Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy miatrano ny antranonao anio. Niova ny lalan'ny tompo. Raha tokony handeha tany amin'ny lalana hafa izy, stop, tany antranon'i Zakaiosy. Nidinaingana Zakaiosy dia nitarika an Jesosy ho any antranony. Manisotoboka dia nipetraka Jesosy. Zakaiosy tsy lanana, ty antranoko Jesosy, inona ataoko anao? Omeko kafe sa omeko lasopy sa iny? Nisy zavatra natery azy. Tompoko, ino ny atsasaky ny fananako omeko any malahelo? Raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana, onerako avy efa teny,
zany ny fibebahany zaka izy. Hoy Jesosy, anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa.